Miziriziry amin'ny tokony stan'ireo candidat telo amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny vondrona iraisam-pirenena raha ny fanazavana nentin'Andriamatoa Marson Evariste parlementaire avy eo anivon'ny filakevitra ambony ny Tete Zamita iverin'ity mpanao politika ity ary fa tsy maintsy roson fanemorana ny fifidianana ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena ary mitondran'ny famoikevina ihany koa ny makasika ny tokony anatanterahana ny fifidianana solom-bavim-bahoaka mialoha tato-baovao ary tsy mbola nisy fametrahana felana nge zao e fa de mbola hoe izy nylazako taminao teo ny za aloha de resy lahatra fa tsisy fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity satria nitabatavain'ny communauté internationale sika mikasika ny fifidianana filoham-pirenena io ka raha tsy misy fanapahan-kevitra raisin'ny président CST ka manao démission izy ka ekeny lay autorité juridictionnelle ilay démission hita zay faneken'ny CES ny démission zay vao tena mitombona lay hoe tena démissionnaire izy amin'ny toerana ma président ny transition azy fa raha ny interprétationay ato amin'ny CST de interprétation ny nay manokany zany fa tsy voatery anaraka an'izany na ny président ny transition na ny CES